Mbola iverenantsika ihany moa izay vaovao mahakasika ny fiahina ireo ankizy eny an-tsekoly izay rehefa avy eo. Fa anisan'ireo sehatra asa izay mizaka mafy ny fiantraikan'ny krizy kosa ny sehatry ny fanamboarana trano sy ny asa vaventy na ny BTP. Nanomboka ny fiandohan'ny krizy ary dia efa tafakatra 3 alina anisan'ireo very asa tao anatin'ity sehatra ity. Fanadihadiana ary. Saika voakasiky ny krizy ilalovan'ny firenena avokoa ireo sehatra asa samihafa miantoka ny fampidonana toe-karena eto amintsika. Raha ny mikasika ny tao-trano sy ny asa vaventy no resahana dia tafakatra hatramin'ny 3 alina ireo izay very asa raha ny fanamariana izay noentin'ny filohan'ny SEPTP na ny syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. BTP moa fantatsika fa hatramin'ny 2009 dia efa crise satria tapaka daholo ny financement. Misy koa tsisy financement tsika dia la politique d'austérité ny gouvernement de transition dia serina be na proposition BTP eo amin'ny 30 000 emploi eo very dia eo amin'ny 70% eo ny perte de chiffre d'affaires. Tamin'ny 2013 nina ny vidin'ny matière première ale exporté Madagascar zany nickel, cobalt, ilménite dia dikan'izay koa nina koa zany investissement amin'ny projet minier ambadivi sy QMM dia voameny koa sahina zany proposition BTP. Ny andrasanay zany ny amty 2014 ty moa dia ohatran'ny olo rehetra ihany miandry stabilité fa tsika fa nisy élection teo dia no andrasanay hoe mahafanaraka ny mpanao politika dia misy stabilité mba ahafahana entreprise hiasa amin'izay sy mpandrosin'ny firenena malagasy. Noavy secteur BTP zany raha ohatra ka hoe azo zay stabilité zay azo atao hoe afaka hoe mampandroso tsara ny Madagasikara ny secteur BTP satria ny secteur BTP zany tsy hoe lalana sy ny bâtiment ihany fa koa ny manamboatra ny secteur portuaire, ny secteur ferroviaire, ny secteur minier sy ny infrastructure d'urbanisation eto Antananarivo. Indrindra hitantsika manko fa BTP no embouteillage dia tokony BTP koa zany zara tokony atao amin'iny. Mba hisian'ny fanarenana toe-karena dia efa misy ny sosokevitra naroson'ny vondron'ny sehatra tsy miankina raha ny voalazan'ny filohan'ny SEBTP ity ihany ho an'ireo mpiara-miombinantoka ara-teknika sy ara-bola izany. Ny faniriana hoe izy dia ny mba ho heno iteny ny sehatra tsy miankina. Raha ny sehatra ny BTP manokana ny resahana dia anisan'ny manan-danja ny fanamorana ny fahafahana mihindram-bola na ny accès au crédit sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao. Tokony atao lara-pahamehana dia ny fametrahana ireo fepetra samihafa na mesure d'accompagnement izay manome ny tombon-dano ho an'ireo orinasa malagasy. Ho resahana izany rehefa tafabojoro ny gouvernement vaovao miaraka amin'ireo mpiantsehatra isan-tsokajy, ny ministera, ny orinasa, ny mpamaty vola sy ny maro hafa. Eo amin'ny resaka fampifanana arak'asa indray dia fantatra fa tokony hanomboka amin'ity taona ity ny tetika hasavatsin'ny AFD eo amin'ny 5 tapitrisa euro eo.